Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Dia mbola faly miarabantsika tsiraray avy izay manaraka izao fotoana izao indray ny tenako ankehitriny. Rary ny fitahin'Andriamanitra ho aminao ankoa anio ary tsodrano anao mba ho asoavin'Andriamanitra sy ho tahiny manoloana zavatratra izay mety lalovanao. Ary manarakaraka izay inko dia miantso anao ako tena ino sy atoko fa izao no vanim-potoana hitahin'Andriamanitra sy hamonjen'Andriamanitra ny fiainanao. Indrindra ho anao izay tsapanao hoe marary, misy aretina ny tenanao, manaitaina, efa nifatorana aretina efatry ny hely, dia tsarova fa Jesosy Kristy Tompo dia ambaran'ny Baiboly, na ny mpaminany Isaia, na ny testamenta vaovao, dia samy mampianatra sy milaza avokoa, ary nareo apôstôly azy dia samy resy lahatra fa Jesosy Kristy ilay nokampohana teo amin'ny hazo fijaliana, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny dia kapoka taminy dia fanasitranana ho an'ny olona rehetra izay marary. Manarakaraka ianko hoe anao izay matsapa fa ao anatina olana, ao anaty fahasahiranana, mandalo lalatsarotra amin'izao fotoana izao, dia tsarova fa ain'Andriamanitra zavatra rehetra. Ain'Andriamanitra no mamonjy anao, ain'Andriamanitra no manafaka anao, ain'Andriamanitra mampandresy anao ary mamany anao ihany koa. Marobe ireo olona hitanay hoe tena ao anatina fahasahiranana, ao anatina olana saribahana, ary raha maha-olombelona dia efa hoe tapitalaky ara-baky teny, natao daholo zavatra rehetra, natao daholo ny ezaka rehetra, fa dia mifiainana ohatrany eo maro tsy miova ihany, ary arakaraka nandehanany fotoana azy dia ohatrany hoe tsy nisy masoandro miratra mihitsy ny fiainan'ny olona sasany. Kanefa ny kosa ny mampahery mahafinaritra dia hoe rehefa nitodika tamin'Andriamanitra, rehefa niankina tamin'Andriamanitra, rehefa nitehitra tamin'Andriamanitra ny olona ka nisy finoana tao anatiny tao, dia namonjy izany olona izany Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataony sy nitanterahany. Noho izany ho anao ankoa izay manaraka ity fandarana ity androany dia tsarovy fa afaka mamonjy anao Andriamanitra, afaka hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra, afaka hita ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao sy tanterahanao Andriamanitra. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra izay ho ianarantsika androany ao amin'ny Salamo 5:100 ao amin'ny 14. Salamo 5:100 ao amin'ny 14. Zao vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiana azy. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Averiko ihany ny tenin'Andriamanitra. Mitadiava a Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika atsika ary miantso atsika mihitsy Andriamanitra hoe mitadiava n'Andriamanitra sy ny heriny. Izay indrindra aloha hevitra ianarantsika androany hoe Andriamanitra aloha tadiavina. Tena miantso ny olona rehetra izay mpanaradia azy Andriamanitra, miantso ny olona rehetrarehetra izay mahenjo hafatra zao Andriamanitra, ary izay nitomana ianao, anasana ianao hoe amonjy ny fotoam-bavaka izay ho tanterahanay, na ny alahady maraina manomboka amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 12 ary ny tolakandro ny alahady tontolo, dia isy fotoam-bavaka ngeza-be izay ho tanterahanay ao amin'ny fiangonana Refi Androndra kely izay inonay fa misy herin'Andriamanitra hiasa, misy fanatrehan'Andriamanitra lehibe mampirisika atsika izay ao anatina olana, ao anatina aretina, ao anaty fahasahiranana, tena kivy manoloana ny fiainana sy ny korotana lava mitranga amin'ny fiainana, dia hoy aho hoe andao eketsika, akatoavitsika, ary notsika fa marina zao voalazan'ny Baiboly zao manao hoe mitadiava n'Andriamanitra sy ny heriny, ary katrao mandrakariva ny tavany. Maro ny olona amin'izao fotoana zao verevitra, maro ny olona amin'izao fotoana zao kivy, diso fanantenana manoloana ny tranga be dia be izay misy eo amin'ny fiainany. Andriamanitra nefa miandry ny olona, manentana ny olona mba hiazakazaka ka ho aminy, mba hitady an'Andriamanitra. Ny atalata ihany koa sy ny alakamisy dia misy ihany koa ny fotoam-bavaka izay tanterahanay tahaka izany, isaky ny amin'ny 2 ora sy sasany, na atalata io na alakamisy io, dia ireo fotoam-bavaka ireo izay tena inonay 100 isan-jato fa misy fanatrehan'Andriamanitra lehibe ao Andriamanitra sy ny heriny, ao Andriamanitra sy ny voninahiny, ao Andriamanitra sy ny falebiazana, fa miandry ny olona
hoe anapa-kevitra ho tonga hitady an'Andriamanitra marina sy ny heriny. Mitediavan'Andriamanitra sy ny heriny ozy ary ka so mandrakariva ny tavana. Io Andriamanitra io tokoa mantsy ry havana dia zao, tena manana ny hery sy fahefana lehibe indrindra izy ary afaka ifehezany ny zavatra rehetra. Eo ampelantanin'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana lehibe indrindra hoy aho, afaka ifehezany ny zavatra rehetra mitranga sy miseho na ety ambonin'ny tany io na ny any an-danitra any, dia afaka manaiky izany herin'Andriamanitra sy ny fahalehibeazany zany avokoa. Na hery manahoana na hery manahoana, na retina manahoana na retina manahoana, na olana manahoana sy manahoana io, dia afaka anaiky sy fehezany zany herin'Andriamanitra sy ny fahalehibeazany izany avokoa. Sao nefa zavatra mampalahelo amin'ny olona amin'izao vaninandro misy isika izao, ny zavatra tsapa sy hita dia ity: rehefa manana olana izy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany misy lalatratra zay diaviny dia matetika izao ny zavatra tonga voalohany anatin'ilay olona. Ilaozany olona aloha ny tediaviny na zavatra hafa na hery hafa fa tsy mitady an'Andriamanitra. Izay daholo ny lesika mitranga hitako amin'ny fiainan'ny olona maro amin'izao fotoana izao. Tsy tena tsy manana etaeta, tsy tena misy finoana ngeza-peo anatin'ny olona hoe andeha hitady an'Andriamanitra ako, fa hainy mamanty olako ity, ny hitady an'Andriamanitra ako, fa hainy manasitrana ny tiaretiko ity, ny hitady an'Andriamanitra ako, fa ao amin'Andriamanitra misy famonjena lehibe omeny ako. Fa lasa miazakazaka aloha ny olona, aloha ny manatona olona milaza fa mahay manova ny tantaram-piainana, mahay manasitra, mahay mamany olana, mahay mampilamina ny tokantrano, mahay mampandeha fidiram-bola sy mivarotra taona. Lasa miazakazaka any izy dia inona zavatra ataon'ilay olona? Omen'ilay olona zavatra io, tia ampiasay io, tia aparitatrao ao amin'ny tranonao na any amin'ny toeram-pivarotanao na ohatr'izany. Tsy ten'Andriamanitra dia davin'ny olona fa zavatra fa asan'ny tanan'Andriamanitra indray. Andriamanitra ka namorona ny rano, Andriamanitra ka namorona ny zavaboary rehetra, Andriamanitra namorona zao rehetra zao. Kanefa indraindray any amin'ireny olona no miazakazaka mitady famonjena, mitady vahaolana, mitady fanasitrana. Eto nefa ny Andriamanitra dia mampirisika sy miantso antsika hoe mitediava n'Andriamanitra sy ny heriny, tadiava aloha Andriamanitra sy ny heriny, dia ndao katsahana mandrakariva ny tavana. Aza manao tahaka izany ohatra lazaiko izany ianao hoe mandeha makany miazakazaka tahaka ny olona sasany zay tsy manana fahalalana na tsisy finoana ao anatiny, dia zavatra hafa no tadiaviny fa tsy Andriamanitra indray. Ary zany ny olana mipetraka tamin'ilay mpanjaka anankiray atao hoe Iasa mpanjaka. Ity lehilahy ity dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faha 9:12. Voalazan'ny Baiboly fa teo fahasivy amby telopolo taona dia narary zao lehilahy zao atao hoe Iasa mpanjaka. Rehefa narary izy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fa teo amin'ny tongony nisy aretina, nisy fery. Ary nefa nenitatra ty aretina ity dia izao zavatra mitranga. Azavaiko tsara aloha, Iasa mpanjaka dia lehilahy mahafantatra an'Andriamanitra tsara, lehilahy tena mahalala ihany koa fa misy zao Andriamanitra izao. Kanefa rehefa tojo aretina izy, rehefa tao anatina fanaitainana, dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa toko faha 9:12 io, farina nitady mpanao fanafody no nitediaviny. Olona nitady mpitsabo hafa izy fa tsy manalala nitady an'Andriamanitra. Dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'io tantara faharoa toko faha 12 io amin'ny 9:12. Dia zao vaky le teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko izany tenin'Andriamanitra zany. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjaka ny Asa dia narary tamin'ny tongony izy, ka niamafy indrindra ny aretiny. Nefa dia na dia narary aza izy dia tsy mba nitady an'i Jehova fa ny mpanao fanafody ihany. Ary Asa dia lasa nodimandry tany amin'ny razany maty izy tamin'ny taona faha 120. Teto zao dia nahitana hoe na dia olona mahafantatra an'Andriamanitra, mahalala ny fisian'Andriamanitra ty Iasa mpanjaka ity, dia tsy mba nalala nitady an'Andriamanitra izy araka voalazan'ny Baiboly fa na dia fa nenarary indrindra niombo ny aretiny dia tsy Andriamanitra no nitediavina ozy fa mpanao fanafody no nitediavina. Lasa izy niazakazaka foana, mety tsy mpanao fanafody anankiray tao anatin'ny 2 taona fa mety mpanao fanafody maro.
no tediavany fanasitranana mba niry ny ampitsahatra ny fanaitenana sy ny aretina tamin'ny tongony fa vao mainka eny ny omby ny aretina vao mainka eny narary izy fa tsy nety afaka ny aretina ary ny zavatra nampalahelo ro taona garangidina nanana fotoana na fanatady an'Andriamanitra fa tsy nandeha tany amin'Andriamanitra raha lehilahy ary de voalaza amin'ny baiboly fa nodimandry izy na hoe maty izy teo amin'ny faraika amby 70 taona ro taona afaka mba nitodika tany amin'Andriamanitra afaka nanana fotoana ny tediavana an'Andriamanitra kanefa nyty lehilahy ty tsy Andriamanitra ny tediavina fa Andriamanitra fa mpanao fanafodindray no tediavina indrindra no ambarako amintsika hoe tandremo sao de manao taka ny asa mpanjaka fa ho anao izay mahita ankehitriny de raiso fahasoavana ho anao raiso tena hoe Andriamanitra miantso anao mihitsy no ahitanao anty afatra ety sy andrenesanao hoe miantso anao zany Andriamanitra hoe mitediavana Andriamanitra sy ny heriny dia katsao manjakariva ny davana na ao anatina olana ianao na ao anaty aretina ianao na ao anaty fahasahiranana ianao na ao anaty faravana sy tena fampitena ny fiainanao na ny tokantranonao na ny fandrarana ataonao de tsarovy fa mbola afaka manana fotoana hitediavana an'Andriamanitra ianao famonjy anao izy mitediavan'Andriamanitra sy ny heriny matoa baiboly mampirisika atsika zany ry havana misy hery afaka tena hoe mahay zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra afaka ifezana zavatra rehetra ny herin'Andriamanitra tsy mino fa haitsika le tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany voalaza tenin'Andriamanitra fa tamin'ny voaloha de tsy nisy endrika ny tany sady tany foana tsisy ninininy tany tsy nisy endrika sady foana fa ny fanahin'Andriamanitra na hoe le herin'Andriamanitra le fanahin'Andriamanitra nanomba tambony lalina ary efa niteny Andriamanitra de nisy daholo zay niteneniny nitranga daholo zay niteneniny nisy daholo zay niteneniny ary ny zavatra nataony de zao voalaza baiboly hoe tsara indrindra nataon'Andriamanitra tsara daholo zavatra nefa tsy nisy nininina tsy misy endrika tany foana fa noho le heriny sy ny fahaiza-manaony de rehefa miteny Andriamanitra de misy zavatra tsara miseho sy nipotra tety ambonin'ny tany de ohatra zany mihitsiny no tian'Andriamanitra ho atao so tanterahana eo amin'ny fiainanao io androany izany aza manao fahadisoana tahaka n'le lehilahy hiasa mpanjaka maty izy no inona fa nitodika tany amin'ny zavatra hafa lasa netehitra tamin'ny zavatra hafa izy de nampalahelo lasa no maty sy fidiny kanefany raha amin'ny baiboly zany jerevako raha tena nitady an'Andriamanitra sy ny heriny raha tena nikatsaka an'Andriamanitra ty mpanjaka ity de mazava be fa nositran'Andriamanitra tamin'ny aretiny izy izany noho izany ary araky ny teniteny aloha hoe raiso famangin'Andriamanitra anao mihitsy zao afatra izao raiso mihitsy hoe Andriamanitra miandry anao izy hitodika aminy sy hitady anazy eo amin'lohan'ireo aretina izay misy eo amin'ny tenanao eo amin'lohan'ireo olana saribahana zay mianjady amin'ny fiainanao eo amin'lohan'ireo atsatra zay lalovanao ankehitriny andao hitady an'Andriamanitra andao tena hitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria Andriamanitra vonona tanteraka ary miandry atsika izy mba hitady anazy marina sy hiankina aminy amin'izao vaninandro misy atsika izao hoy Jesosy any amin'ny Matio toko 2:10 makanesa ty amiko izy ianareo rehetra le miasa fatratra sady misy entana mavesatra fa afaka ampitsarako izany makanesa ty amiko Jesosy zany hoe ho anao io ao anatina atsatra eta mavesatra misy zavatra saribahana mamatotra ny fiainanao Jesosy androany no miteny makanesa ty amiko izy makanesa anao inao hitady an'Andriamanitra sy ny heriny hikatsaka ny tavany zay mahatonga anjeo makanesa ty tongava ty amiko raha maha-olombelona anao mety efa hozy anao hoe tsy voavahako tsony ity indraindray tsika manatona olona mitady olona mpanampy fa fifiry ny olona mampanantena hoe amonjy anao ako anampy anao ako omeko fon ianao ary raisiko ny tanana ny olanao fa tonga ny fotoana izay ny fanomezana de izy fanantenana isika kivy isika voafitaka isika impiry anao ny atehitra man'olona niankina taman'olona fa tena ohatrany hoe diso fanantenana foana fa zao kosa nefa natoroko anao raha hitady an'Andriamanitra sy ny heriny isika de afaka isy olona be deaibe ary ho ataon'Andriamanitra fitaovana
vaolanao anao anamoakanao amin'ny olanao itonanao amin'ny fandresena lehibe afaka ataon'Andriamanitra izany taka ilay vehivavy izay ambara amin'ny baiboly fa rehefa tao anatina trosa be izy voafatotry ny trosa izy tonga ny tompo-trosa mba hitaky ny vola fa rehefa tsy nanana vola intsony io vehivavy io ny vadiny efa maty fa teo izy nanomboka nitady an'Andriamanitra izy hoe anatina lehilahin'Andriamanitra ako fa any amin'Andriamanitra isisa no misy vaholako any amin'Andriamanitra isisa nisy ny famonjeko ao amin'Andriamanitra isisa tsy nandeha nitady famonjena vaholana tany amin'izany izy tsy tany amin'ny fianakaviana izy tsy tany amin'ny olo-pantatra izy tsy tany amin'ny olona manam-bola izy fa nanatona lehilahin'Andriamanitra izay manana ny herin'Andriamanitra afaka hitora vaholanao anazy teo mpanompon'Andriamanitra no niteny tamana hoe mandehana mindrambilany ianao aza atao vitsy avilany tsy misy zavatra ataovy be dia be zany vilany izany miaraka tamin'izay niditra atrao an-trano izy telo mianaka fa ozy ny baiboly diloilo kely reraky ny tavoara fa narotsaka tao anatina vilany marobe fa tsy nety ritra izany diloilo izany nitombo zany diloilo izany mandra-patapotry ny vilany izay ny fenony saorana an'Andriamanitra rehefa feno daholo ny vilany sao voalazan'ny lehilahin'Andriamanitra mandehana amin'ny diny diloilo de fontrosan'olona de velomanareo telo mianaka ny ambiny vola vany olany satria nitady an'Andriamanitra izy niankina tamin'ny herin'Andriamanitra izy de izay le ambarako amintsika hoe raha ao anatina olana ianao ao anaty fahasahiranana ianao ao anaty aretina ve ianao aza miazakazaka mitady olona aloha fa Andriamanitra sy ny heriny tediavina de misy olona ataon'Andriamanitra fitaovana eo ho fitahinao anao ho vaholanao anao ary ho famonjenao anao ihany koa izany makanesy ty amiko Jesosy na hoe tonga avy eo aniko fa nareo miasa fantatra mavesatra etan'io misy olana saribany io nareo fa kivy manoloana zavatra misy io makanesy tonga avy ao aniko Jesosy ndana tetiavy zany Jesosy fa izy de efa mpanome fitsarana mpanome vahaolana mpanome famonjena ohatra anankiray zao entiko manambara amintsika hoe rehefa tena mazoto nitady an'Andriamanitra sy ny heriny olona de vita an'Andriamanitra mampandresy azy manoloana ny ady izay hatreny na ihany zao ry Josafata de voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy voalohany nisy firenena maromaro nandeha nanafika ny Josafata sy ny vahoaka Joda rehefa tonga tany reo vahoaka marobe reo de voamaika koa na entaman'olona ny Josafata hoe misy olona marobe mihitsy manodidina antsika ho avy anafika anao ry Josafata tonga de tonga tao am-po Josafata ny tahotra natahotra indrindra tena raiky tahotra Josafata inona no ataoko ahoana ny fanapahan-kevitra ho raisiko satria marobe loatra ny olona zay mitsangana hiady aminy de sao voalaza ny andininy fahatelo ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo de natao an Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova sady niantso andro fivadikanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra raha maha-olombelona de hoe resy ry Josafata ary vokatra io fahitany zavatra nisy io de tonga de kivy izy natahotra izy fa izy korony tsy mipetraka fotsiny taona ny antso mpanampy izy hoe mba ome renfort izahay mba hampio izahay tonga avy mba hanampy anay na hoe ndoantsika mba hiady aloha sao de resitsika ihany reo fa tonga de raha maha-olombelona sy ny fahitany nisan'ny fahavalo manodidina hoe resy izy vita ny tantarany tsy tafavoaka intsony rembony fahavalona fa voalaza n'io andininy fahatelo io fa nanatrika tsara nitady an'Andriamanitra ry Josafata sady nivavaka mbola narana fivadikanina ary tao anatin'izany Andriamanitra nitondra fanapahan-kevitra sy ny teny manao hoe menoy ianareo ry Joda rehetra sy mponina miaraka amin'ny Josafata sao lazainy Jehova aza matahotra na vadi-po fa reo olona betsaka ireo de zao tsy anareo niady fa an'Andriamanitra mazava io amin'ny andininy fahaefatra amby folo io hoe tsy anareo ozy niady fa an'Andriamanitra dikan'izay de zao vokatry ilay Josafata nandeha nitady an'Andriamanitra nametraka niadiny teo tanan'Andriamanitra de vonjen'Andriamanitra izy ka na vahoaka be ary no avy hiady tamin'ny Josafata sy ny olon'ny Joda de raisin'Andriamanitra tanana niadiny nikatsaka an'Andriamanitra sy ny heriny izy de namonjy azy tao anatin'ny ady Andriamanitra de zao ny zavatra nitranga eny amin'ny andininy faharoapolo de zao voalazan'ny baiboly andininy faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo azafady
Araha nanomboka ny Oby sy ny Dera ireo taranaky Amona sy ny Moab sy ny avany. Araha nanomboka ny Oby sy ny Dera ireo tena sin Jehovah otrika amely ny taranaky Amona sy ny Moab sy ny avany tendrombohitra Seira izay avy amely ny Jody ka de resy ireo. De nitsangana ny taranaky Amona sy Moab amely ny avany tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary no voaringa ny mponina tany Seira dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Tena fahasoavana be ne zany hoe fitahina eza be zany hoe lay fahavalo zay tonga mba nafika ny Josafata sy ny vahoaka Joda de ny famono ny ady atrano lasa ny fandringana ny taranaky Moaba sy ny avan'ny Amona aloha no lasa nitambatra de namela ny avany tendrombohitra Seira ka rehefa maty sy ringana daholo avany tendrombohitra de avy eo indray le taranaky Moaba sy Amona indray ny famono fandringana tsy hay hoe tsisy tonga saina ve sa nanomboka niova tamin'ny fijeriny ka olona tokony kambana sy araka nafika ny vahoaka Joda lasa ny famono ny ady. Ry Josafata amin'io mihirahira fotsiny tsisy ninona nataony fa de nihirahira ny telan'Andriamanitra izy fa tao anatin'izany Andriamanitra sy ny heriny no mietsika sy nanao asa lehibe ka nitondra fandresena ho an'ny Josafata sy ny vahoaka Joda. Ary ny tena mampahery de hoe aniny 520 ary nampabo Josafata sy ny vahoaka Joda de nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy ka de nampabo mihoatra noho izay zakany hoentiny. Ratsy nitady an'Andriamanitra Josafata, ratsy nietsika sy nandeha todika tamin'Andriamanitra Josafata. Mety nampalahelo fa resy teo milohan'ny ady natreny izy na de olona milaza fa manana an'Andriamanitra azy. Fa Josafata de nampiany mihitsy le tenin'Andriamanitra nikatsika hoe mitady an'Andriamanitra sy ny heriny nanatrika tsara nitady an'Andriamanitra izy. De ozy Andriamanitra tsy anareo tsony ny ady manomboka eto fa na am'izay. Ka rehefa nampiasa ny heriny Andriamanitra de io mitranga sy ny tantarainy io ny ady atrano ny fahavalo, ny fandringana ny fahavalo, ny apatrapatra ny fatiny ka na ny arenany sy ny fanaka sarobidy azy de nitsiponina fotsiny de nampabo mihoatra zay tokony ho zakany Josafata sy ny vahoaka Joda rehetra. Afaka ho ataon'Andriamanitra amintsika zany, afaka ho tanteran'Andriamanitra amintsika zany. Ny antony mahatonga anatona ty afatra ety izao tsy miova Andriamanitra sy ny heriny, tsy miova Andriamanitra sy ny fahaiza-manony. Ny olona indraindray miovaova ka lasa tsy tena samatoky, tsy tena samino iantehitra amin'Andriamanitra fa indraindray zavatra hafa no hitany. Ankaresindreo ady atrehany, resin'ny olana tsy tafavoaka manoloana ny zavatra misy satria nahoana tsy miantehitra amin'Andriamanitra, tsy tena mitady an'Andriamanitra fa variana mitady zavatra hafa. Ohatra faharoa ko zao etiko mbola mijoro vavolombelona sy mampanambara amintsika hoe rehefa tena mitady an'Andriamanitra sy ny heriny ny olona raha tsy maintsy tafavoaka ary tsy maintsy tahin'Andriamanitra. Any amin'ny filazantsara marika toko fahadimy any zao manomboka ny 5:20 de voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa nisy vehivavy anankiray izay narary nandritry ny 12 taona. Ity vehivavy ty koa dia hitako hoe nanao tahaka ny asa mpanjaka ihany. Tao anatin'ny 12 taona izy mikikisa ny aretiny ny jaly ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lano vola kanefa nisy vao maika ny narary. Zany hoe tsy mba nisy fotoana zany mba nitsahatra kely ny fanaitaina nanambanena ny loharanona aretina tao anatiny fa ny narary ara izy voalaza ny filazantsara marika toko fahadimy vao maika ny anioby ny aretina ary nampalahelo de izao lano ny fananany, lano ny volany nefa nefa nanatona dokotera maro mpitsabo maro izy fa tsy nety sitrana vao maika ny narary aza. Fandray andro rehefa tapidalakale tsisy vola intsony, tsisy fananana intsony teo ampelantanana, tsisy hoentina makany amin'ny mpitsabo intsony de izao ny voalazan'ny Baiboly. Na eniny aby Jesosy ty vehivavy ity ka rehefa nitoro-teny tao amin'ny toerana anankiray Jesosy zay olona maro be mihitsiny no tonga tao tamin'ny fotoana io. Fity vehivavy ty anisan'ny miazakazaka tonga nanatrika ny fitaopavaka nataony Jesosy tao ka nanavatsava nitsofoka tao anaty io ty vehivavy ty niaraka tamina finoana ngeza be de zao tao ampony, zao tao anatin'ny fanany niaraka tamin'ny finoana nietsika navoaka ny manao hoe na de ny lamban'ity Jesosy ty ary androany no voakasoko de ho sitrana zako. Inoko zany fa ifanandretany aman'olona izy hoe Jesosy manana hery, manana fahefana ngeza be afaka nasitranana anao amin'io aretinao io fa makanesany aminy
tongava ho aminy ndana mitady anazy ka rehefa hitany Jesosy dia nataony ny fomba ahafahana manakaiky an Jesosy sy mahita ny tavany ka nisotominy ny hery tao anatin'i Jesosy miaraka tamin'izay nitsofoka tao anatin'le hery sitrana ny aretiny afaka tanteraka 12 taona ho anarary 12 taona lany vola 12 taona ny kikisany aretina fa tao anatin'ny ray mpimaso monja vo azo le hery tao am' Jesosy teny hoe loharano aretina azo mihitsy ary ny tenin'ny baiboly hoe rehefa avy nampianatra Jesosy dia niteny hoe nametraka fanontaniana izy ary zareo no nikasika teo fa eniko nisy hery niala tato anatiko tato izy ny olona daholo niteny daholo hoe tsy fantatray fa betsaka loatra ny olona eto maro loatra ny vahoaka manatrika eto ka tsy fantatra intsony zay nikasika anao Jesosy nisy nanendry za teo Jesosy satria eniko nisy hery mivoaka avy taty amiko niaraka tamin'izay le vehivavy dia niteny za tompoko no nikasika anao zany nanendry anao teo fa narary aho niaraka tamin'izay hoy Jesosy anaka mandehana somatsara sitrany amin'ny heritinao nono finonao aminao sitra natateraka le vehivavy satria nahoana nitady an'Andriamanitra sy ny hery ho anao anko zay manaraka ankehitriny dia hoy aminao tsy miova zany herin'Andriamanitra izany tsy miova satria be mihitsy ny olona hitanay miaona aminay vo tamin'ny talata teo zao tao alakamisy azafady nanao fitombavaka tao am-piangonana izahay rehefa nanao fitombavaka tao am-piangonana dia milo antoro teny izy famakin'Andriamanitra hivavaka ho amin'ny marary ahako hivavaka ho amin'ny manana olana ahako fa tao anatin'ny fotoana zay nanaovana vavaka dia niasa ny herin'Andriamanitra nietsika ny herin'Andriamanitra niasa tao fiainan'ny olona maro ka maro be reo olona nisitran'Andriamanitra tamin'ny aretiny profo zany dia nisy vehivavy avany alavitra an'Antananarivo tonga anatrika fitombavaka alakamisy io tao androndra kely tao anatin'ny vavaka natao za ozy na mandeha rehefa ila tsy afaka mandeha fa ny amin'ny lamosiko amin'ny marary mafy tena manageja tsy afaka mandeha mafy ahako tsy afaka mandeha lavitra ahako fa tena nikiry ahako ary niezaka hoe tsy maintsy tonga any amin'io fiangonana io ahako fa inoko rehefa tonga any aho dia ho sitrany sarana an'Andriamanitra rehefa nampijoro-vavolombelona andreo olona zay sitrany izay mivitsivitsy aby fa tsy hoe ny rehetrarehetra tao anatin'ny fijoro-vavolombelona zay nampahery be anay hoe sitrana vehivavy afaka niainao hetsika rehetrarehetra eno maivana ny tenany ary sitrana tanteraka izy afaka ny tamin'izany aretina izany nisy ihany koa ny olona sy hoe aretina ihany no sotran'Andriamanitra tao amin'ny fiainana betsaka reo olona hitanay tena hoe vesarany trosa tsy mandeha tsony ny fiainany ny tsenany nefa mikato tsy malafo anatin'ny andray andro fa ao anatin'ny fotoana ivavahana ka nitehitra amin'Andriamanitra izy niaraka tamin'izay ny herin'Andriamanitra manokatra ny lalam-patrany ary tahin'ny tompo ny varotra taony tahin'ny tompo ny arabolana voafafany trosa rehetra maro tahaka izany no zavatra hitanay sy herinay ataon'Andriamanitra amin'ny olona maro zay tena mino sy resy lahatra hikatsaka an'Andriamanitra sy ny heriny ka faraparanako ny afatra amin'izao fotoana izao averiko ihany fa mitediava an'Andriamanitra sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavana fa tsy maintsy mamonjy anao taka ny Josafata sy ny vahoaka Joda taka ilay vehivavy na raha 12 taona rehefa nikatsaka an'Andriamanitra sy ny heriny dia vonjen'Andriamanitra izy sitrany any aretina nandresy tamin'ny adiny Josafata nambabo ka no tahian'Andriamanitra nazo arena be dia be nazo fanaka sarobidy be dia be no fitahian'Andriamanitra satria nahita an'Andriamanitra izy noho izany indrindra ary faranako izao afatra izao manana finoana ianao manana finoana aza misalasala aza mirorosaina fa ndao hitady an'Andriamanitra averiko le fanentanana teny aloha ny atalata sy alakamisy misy fitombavaka ngeza be zay misy fanatrena herin'Andriamanitra ataona fiangonana androndra kely amin'ny ray ora sasany ao amin'ny fiangonana refy androndra kely izy io tonga avy ianao ny alahady amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raiky amby folo ary amin'ny ray ora sasany tolakandro isaky ny alahady ao amin'ny fiangonana refy androndra kely tongava ianao andray ny anjaranao avy amin'Andriamanitra efa ela ny Andriamanitra manomana le izy fa miandry anao hoe rovina anao no tonga andray ny anjaranao koatran'izay ho raha te ifandray aminay anao misy numéro telefona ireo afaka mandray anao koa zahay ao amin'ny fiangonana fiandrondra kely andavanandro afaka mandray olona foana izahay raha mila vavaka manokana ianao mila fanafahana mila délivrance mila torohevitra na fampahirezana tongava fa mandray anao izahay izany ka dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra ndao aritsika hivavaka apetrao fonao ny tananao ana mifaritra zay marary anao fa hivavaka ao anao atombo Andriamanitra rainy atsara indrindra zay ny an-danitro misotranao amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra lehibe sady mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra manana ny esi ny falehibiazana ambony indrindra ianao ankehitriny raiko dia mivavaka amin'izao fotoana izao
amindreo fo ireo olona rehetra zay nanaraka ny fandaharana ka raha ao anaty aretina izy dia sitranina ny fanaitainana miritra ny loharanon'aretina vana ny olana mitsatra ny adiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foanako ny asany devoly sy ny heriny tapahako ny ozona zay manaketsy amin'ny fiainan'ny olona tahin'Andriamanitra ny izao olona izao ambin'Andriamanitra amin'ny fiainany sitrana ny marary vany olany amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka izany amen dia samy tahin'Andriamanitra tovoka raha soantsika rehetra teo afaka va ianao fandaharana iarana fiangonana Refy androndra kely